no tanterahina omaly kosa teny amin'ny lampamaintsona nosy ny fianana voalohany eo amin'ny gouvernemanta sy ny parlementaire CST fotoana izay nafahan'ny parlementa nametraka ireo fanontaniana manitsikitika azy ireo. Ministra telo dia ministra ny filaminana anatiny, ministra misahana fifandraisana amin'ny androm-panjakana no sady misahana vonjy-maika amin'ny ministera andrarambahiny ary ministra ny vola sy ny teti-bola no niona tamin'ny parlementaire CST omaly. Anisan'ny fanamariana sy fanontaniana ny antefata tampikambana ao anatin'ny gouvernemanta Belzika ny momba ny lisam-pifidianana. Ny tiko-tenenina dia fohy. Za tsy hiditra ny fanapahan-kevitra izay fandraisiny tambatra ny gouvernemanta sy ireo mpamatsy vola. Izay laza fa tsy azo kitihina intsony ny lista électorale. Midika zany zay fa tsy hiova ny lista ny fidy amin'ny 20 décembre izay fifidianana mitambatra ny présidentielle deuxième tour sy ny législative. Ka raha ohatra raisiko ny tena tambanivohitra satria tena moa sy ny tena ny vahoaka tsy dia miintéressé anahy ny hoe en tant que tambanivohitra zany teny io zany soloan'izay ny mikasika ny présidentielle fa kosa ny législative izay fifidianana de proximité izay fantatry ny candidat député isoro aby any amin'ny assemblée nefa za raha namandreo le tsy mahazo mifidy noho ny fanapahan-kevitra ny raisina amin'izao fotoana izao izay fifidianana aloha tsy misy fifandraisana fa mitovy fotoana no itovizana ahoana ny zoko amin'izay fotoana izay. Misy olona izay manana karatra nefa tsy voasoratra ny anaty lista. Zay aloha dia mazaka anankiray tena mahagaga. Dia misy ndraiky hoe voasoratra fa tsy mahazo karam-pifidianana apetraka ny amin'iny. Rehefa hita ilay zavatra hoe tany amin'ny eno manjery dia raha matoa voalohany senita dia niteny hoe araky ny andinindreo misy andinina lalàna ny teneniny mety ho azo fampirarahana ihany izy amin'ny gouvernemanta namba mety ho isy fanamboarana. Namba fitrandefa atao premier ministre zany dia efa nahazo nandray fitenenina kosa hita tany amin'ny eno manjery hoe vory ny gouvernemanta dia hodinina zany zavatra zany fa tsisy antony tsy tokony azo manamboarana zany lalàna izany. Zavatra mahagaga sy tena hoe napalahelo nefa dia rehefa tena nivory tokoa le conseil de gouvernement dia ny zavatra hita tao dia iny fa tonga be dia be le olona avy amin'ny communauté internationale tokony andraikitra avy any mpamatsy vola amin'ny fifidianana io dia tena nilaza mihitsy tokony andraikitra nilaza mihitsy fa hoe tsy azo atao zany no ny antony maro samihafa ambe anao anazava hoe inona dony koa le antony dia matonisitra fa dia talanjona fotsiny hoe aiza ty fiantenam-pirenena premier ministre lehibe gouvernement avy tokony rehefa miteny amin'ny vahoaka malagasy azo atao ny tokony andraikitra voalohany amin'ny fifidianana raha matoa voalohan'ny senitra dia tapitapiteo satria ny mpamatsy vola tsy mifandray amin'izay hoe tsy manana vola anaovana an'izany intsony zay tsisy fotoana anaovana an'izany intsony itsika tsitra dia manontany teny ianao iza ny tena tokony fahefana eto Madagasikara. Ho an'ny ministra ny vola sy ny teti-bola manokana dia anisany nametrahan'ny parlementaire CST fanontaniana ho azy ny momba ny feo mandeha mikasika amin'ny fiara roa mpitondra vola izay nanjavona tamin'ny lalam-pirenena faharoa sy momba ny raharaha BNI Crédit Lyonnais. Izay mpitondra vola hoe tony banque centrale avy any Tomasina na io dia tsy hita boboka. Izay no moa zany resahana eka ministra tsy dia enao nandraikitra teto tanoan'izay rehetrzay fa nisy tokony andraikitra tolonanao fa dia enao ny antanina satria zay rehefa-antiasa fahefana. Faharoa velim-pantanina kosa fa ty velim-pantanina kosa eto. Ahoana ty BNI Crédit Lyonnais ho lasany karana. Anao tsy olona telo mazava mantsy miresaka dia maitsy. Angamba fantatsika ihany fa afatapatatsy isany tadifika azy. Afatapatatra koa ny orinasa izay fandray amin'ireo zany any ivelany. Ary any amin'ny paradis fiscaux misy ireo. Dia malasy eritreretra ny ity. Raha ty voan'ny hareny eto Madagasikara tokony na volamena fotsiny any dia non'ireo vahin'ireo. Fantatsy zany da manao ankety eo Dubai moramora zany tonga dia fantatry. Anatin'ny commission d'enquête zay manaratsara amin'izay. Ka ty lera zay na dity. Raha isika
amela ividianany teo vahiny teo parana anatin'ny beny credit lyonnais afeno ny solotena tena credit lyonnais beny a Madagasikara dia ngamba be vola loto vodio be ny zavatra vita eto amin'ny fitanindrazantia ary manombotra eo fikejana ny toekarenany Madagasikara. Toy izao ny valiteny nety ministra ny vola sy ny teti-polo Andriamatoa Rasoul Elson Latoniaina momba ireo raharaha ireo. Dia mialatsiny moa zany amaly an'ity hoe tsotra no amaliko azy satria ono ary resabe izy io na any amin'ny haino manjery azy ary tsy resaka ohatrany ihany koa no resabe mandeha any anaty haino manjery ka dia anaovana fanontaniana na anympanjakana anankiray manontany anympanjakana hoe misy tsao ary dia andeha ho anotaniana fa tsy misy azany amin'izao fotoana izao ary zaho na dia manana ny indépendance any azy Banque centrale dia samana mafy eto fa tsy misy izany fourgon nanjavan'izany fa mbalay voatsaina inde zany hoe gendarme roa tomobile manaraka tomobile anankiray eo aloha miaraka amin'ny lance roquette azy indray ny olona rehetra rasaina mijanona rehefa mandalo reny fourgon reny dia tseaotsehony eo hoe dia hoe fourgon ngezabe iny dia hoe nanjavana tsy hita teo mampiahy ihany vahoaka malagasy zany no hoe ahoana tokoa no fananam-panjakana no amidy amin'ny karana moa izy zokobelera marsona teo ny valiny dia tsy ny fananany fanjakana no amidy amin'ny karana fa ny para izay ananany crédit agricole no amidiny. Ny antony dia misy politika zany ho an'io banky io raha zao tontolo izao izay misy azy dia nialany daholo izay mety petrabolany amina banky na société d'investissement financier rehetra raha zao tontolo izao fa miova politika zany raha reo crédit agricole dia ny hoe andeha hifantoka kokoa izy amin'ny asany any Europe. Raha anisan'ny tokony hiatrika amin'ny feonan'ny gouvernemanta sy ny parlementaire CST ny Prime Ministre omaly dia tsy tonga ny tenany ary nisy ny fialantsiny izay nentiny. Raha ny fandaram-potoana dia mbola hitohy amin'ity volana novambra ity ny feonan'ny gouvernemanta sy ny eo anivon'ny CST.